Maha-demokraty miarema zany hoe manaiky sady manaja ny safidiny maronisa dia ekenay fa na dia eo ihany aza ny okianina sasasasany dia iny maneo amin'ny ankapobeny zany zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Betsaka iaho ny zavatra azokianina fa tsy zay aloha ny tena zava-dehibe fa ny zavatra fantatra dia zao: vitsy dia vitsy ny taha-pahavitrihan'ny mpandray anjara tamin'iny fifidianana iny, eo amin'ny 700 eo raha tsy diso ny fitadidiko no taha-pahavitriany zany mpandray anjara zany. Ary raha dinihina ny vokatra azony zay lano omera tao anatin'izay, ny ankamaroany dia manodididina ny 30 ka hatramin'ny 70 isan-jato zay olona ny fidy zay. Zany hoe raha ohatra zany atao kajy tsotsotra, ny ankamaroan'ireo lano reo dia malany amin'ny salanisa sahabo 10 isan-jato ka hatramin'ny 20 isan-jato ny olona tokony fidy. Dia eritreretinareo zany fa zany no hitondra tany sy fanjakana, dia fantatra fa maivana ihany zany. Ekentsika maha-demokraty kanefa ekentsika koa maivana zany. Eo ihany koa nefa ny tsy fahatombanana maro, satria iny moa no mampinatonga zany kely zany ny olona ny fidy. Teo alohany hoe niovaova somary tapotapoka ihany ny tena hoe nanaovana an'ilay fifidianana, satria ny olona samy efa nieritreritra zavatra hafa angamba nefa dia naroso moa ilay fifidianana. Teo koa ny fiovaovan'ny lalàna, fa tamin'ny fotoana farany dia hitanareo fa mbola niova hatramin'ny hoe ny bulletin tokana dia tsy maintsy misorona ny sary isan-karazany, zany hoe tsy misy afa-tsy ny anarana ihany zany sy ny logo ny atoko no nahazo mipetraka teny amin'ilay bulletin unique. Za tsy hanao polémique amin'izay zavatra nitranga teto Antananarivo, mbola azo hitariny zany. Ny lisam-pifidianana zay nentina nanao an'ny fifidianana iny dia ohatran'ny somary tsy dia mita loatra na natao mihitsy zay tsy ahitana azy raha tsy azy fotoana farany, nefa koa aza tamin'izay fotoana izay dia natao hoe tsy faran'izay kely indrindra no azo ovana amin'izy iny. Be dia be arak'izany, ary tsy zahay Arema ihany no milaza an'io, ny olona zay heverina tokony ho mifidy no tsy tafiditra tao, nefa tsy nisy fomba ntsony azona manarona tahak'izany. Zany zany anisan'ny fahavazana. Ka tsy misy hafa n'le mpanao baolina andeha hiatrika match, efa eo ambony terrain na efa eo am-pimanana vo zay vo miova le fitsipy-talao dia fantatra fa sahirana izany mpilalao zany. Zany no hitanay zany hoe tena anisan'ny zavatra nanahirana tamin'iny fifidianana zay natao iny. Ny vokatry zany amin'ny fijerinay azy, izay olona lany tao anatin'iny na inona lazaina hoe fahatsaran'le olona dia ohatran'ny marefo ihany, marefo ihany ny fanjakana zay atao hoe iny no andry iankinana amin'izany fitondrana izany. Nefa fantatsika fa ny zavatra tena kendreny
Madagasikara sy ireo rehetra nanohana atsika dia ny hoe mba maro toerana izany fitondrana izany. Ahoana moa no hamaro toerana azy raha vitsy olona mifidy, raha vitsy kely ny tahapavitrihana sy ny nahalaniny reny olo reny, tsy tratra mitandrona izay kendrentsika zany dia ny hamaro toerana zany fitondrana zany. Fa tsy vitan'izany ihany koa fa tsy afaka tena hivelatrytsika amin'ny fampandrosoana n'ity fireneny ity, satria raha mareforefo ny fitondrana izay mijoro dia mazava ho azy fa ireo mpamatsy volantsika dia salasala koa ny tena mametraka ny fitokisany amin'izany fitondrana izany. Misy zavatra maro aloha ny tarehimarika izay tsy dia tena hifanarahana, fa ny RMA dia niezaka nametraka candidat tamin'ny faritany enina manerana ny Madagasikara. Misy ny nazona vokatra tsara atonontonona, misy koa ny tsy dia nazona vokatra loatra. Fa na izany na tsy zany dia misy zavatra somary mifanipaka ihany na tsy tena mifanandrify anga, ny vokatra nomeny senita sy ny vokatra azonay aty ampelantananay. Vokatra omeny senita nay zao dia hoe 9 ny isan'ireo maire RMA zay azonay, nefa aty amin'ny vokatra aty amin'ny misy aminay dia 8 no hitanay. Sy nanelana be zany, marina fa misy mbola tsy tonga ny vokatra sasany ohatra ny antoviana angamba raha tsy diso ny avy any amin'ny tribunal administratif, kanefa na zany ara dia misy elanelana betsaka ihany ny fijerinay azy. Tsy dia hiditra polemika amin'izay zay fa farafahakeliny zany dia io 9 ny vokatra azonay manerana any Madagasikara, ny maire amizay, fa ny voafity moa dia ny mpanolotsaina dia mbola ankoatran'izay. Ny zavatra anankiray izay manahirana ihany koa dia misy sasatsasany amin'ireo olona reo izay tsy tena nirotsaka amin'ny anaran'ny RMA izy, nefa kosa dia azo lazaina ihany fa fomba ny RMA izy ireo tsy misoratra ao anatin'ity moa zany, fa izay no mahafantatra azy ka dia angamba ataoko fa mbola ao anatin'ireo zay vokatra beverina hoe an'ny RMA ihany zany. Zay tsy manao hoe tsara zany, tsy mahafapo anay zany, fa raha dininy tao anatin'ny 13 taona tsy niraisan'ny RMA anjara tamin'ny fifidianana, ny antony arahantsika mahafantatra zavatra nitranga teto amin'ny firenena tany amin'ny taona 2000 iny. Raha reny zany dia hita fa atao hoe na tsy mahafapo azy io dia tsy maty maso akory sanatrin'izany ny RMA.